mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Faly miarabantsika tsirairay avindray tratry ty lakamisy fa 20 volana jiona ity. Tonga ao amin'ny lesona ho an'ny lehibe sika dia araivavaky sika. Tompo Andriamanitra eo mbola velom-pisaorana anao zahay fa mbola afaka miaino ny afatra avy aminao ankehitriny. Tompo amiala ny elokay mindrafo aminay, mangataka aminao mba nilotsainanay sy mba ho tany lonaka ny fonay anjaka ny teninao ka tsy handalo fotsiny ihany zany fa mba ho jiro manazava ny lalanay miaraka aminao. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny lesona antsika androany dia manao Kristia no mameno ny epistily ho an'ny Efesianina. Kristia no mameno ny epistily ho an'ny Efesianina. Ijery mandrakariva antsika sy handinika ny bokin'ny Efesianina ary ahoana no azo amintinana ny afatry ny epistily ho an'ny Efesianina nefa maneho ny drafitr'Andriamanitra atao mandrapatapitry ny andro voatendry izay mifantoka amin'ny Kristia sy ny anjara asan'ny fiangonana ao anatin'izany drafitra zany Paoly. Ny asa atao amin'ny Kristia Andriamanitra ho fanombohana ny drafiny, hanangonana ny zavatra rehetra ho iray ao amin'ny Kristia na ny any an-danitra na ny ety an-tany. Mba hatongavana amin'izany anefa dia nanorina amin'ny fiangonana izy dia rafitra mampiray ny taranak'olombelona, jiosy sy jentilisa. Antsoina iray hina ho amin'io drafitr'Andriamanitra io ny mpino, ampahafantatra ny fahavalo fa andalam-pahatanterahana ny tanjon'Andriamanitra faratampony. Araka ny ambaran'ny Efesianina toko 1 ny 9 sy ny 10 dia mifantoka amin'ny Kristia ny firaisana resahan'Andriamanitra eto. Koa tsy magaga raha hita fa voton'ny Kristy ilay taratasy ho an'ny Efesianina ka hita manerana an'izany ny fiderana ny asan'Andriamanitra amin'ny Kristy sy ny fankalazana no ny fitahiana ara-panahy omena ny mpino ao amin'ny Kristy. Ny 30 mahery no ampiasain'i Paoly ny hoe ao amin'ny Kristy, ao amin'ny Kristy sy ny fomba fiteny maro hafa ihany koa mifandraika amin'izany izay anandratana ny Kristy avokoa izy ireo. Eo ampamakinao ny epistily io dia asaiko moa ianao raha mbola tsy nanao an'izany dia dinio ireo reny fiteniny reny ka voahositry Jehova ny teny mario ireo fomba maro ampiasain'i Paoly izay hifantohany amin'ny Jesosy. Tian'i Paoly hanavao ny fanoloran-tenana ara-panahy ireo mpino Efesosy ka ampatsiahiviny azy fa momba raha ny fiangonana izy ireo. Ary izany no ivon'ny drafitr'Andriamanitra, ampiraisina ny zavatra rehetra amin'ny Kristy. Rehefa mampiasa ny teny hoe fiangonana na hoe eklezia amin'ny teny grika izy eo amin'ny taratasiny dia ny fiangonana maneran-tany na ny fiangonana ankapobeny no tiany ambara eo fa tsy hoe fiangonana ao amin'ny toerana anankiray izay voafaritra manokana ihany. Fomba iray lehibe entina manjesy lahatra ny firesahana ny amin'ny fiangonana ka mampiasa fanoharana maro mazava momba an'izany izy. Ny efatra amin'ireo dia hazavaina amin'ny Tsipiriana zany. Ohatra hoe ny fiangonana ozy izy dia toy ny vatana anankiray, ny fiangonana koa ozy izy dia toy ny trano arafitra zany hoe tahaka ny tempoly, ny fiangonana koa ozy izy dia toy ny ampakarina,
Any amin'ny fahatoko fahaenina izy dia miteny koa ny fiangonana izy dia toy ny tafika. Ny tsirairay amin'ireo sary anohatra ireo dia samy maneho amin'ny fomba ny avy ny fikasana sy ny tandron'Andriamanitra ho an'ny fiangonana. Anisan'izany fiangonana izany no misy antsika ankehitriny ka dia ampirisian'Andriamanitra ho fikambanana iray ny samy hafa firenena, fiteny, fokom-pirenena ary kolontsaina, ary izany no anentanana antsika manolosa-pinoana mandrakariva ao anivon'ny fiangonana mba ho vatana iray amin'ny Kristy, na dia trano arafitra ara fa mba ho tokony hampakarina ary tokony ho toy ny tafika tokoa satria tafika Kristy ihany koa isika. Inoko fa izay lesona izay dia nampitondra anao zava-tsoa ihany koa ny amin'ny mikasika ny epistily ho an'ny Efesianina, manentana mandrakariva moa ny hamakitsika azy mba ahafantarantsika bebe kokoa fa mifototra mandrakariva eo amin'i Jesosy ny tinam-bara. Izay masina tsara indrindra mbola misaotra anao ny amin'izany lesona menao anay io izany. Misaotra anao ihany koa mampianatra anay ny antony zavatra miseho nanoratana azy ary ny mba andraisanay lesona amin'izy ireny. Ampio izahay tsy hatory, tsy hipetraka ka ho variana amin'ny zavatra amandalo fa hanankina fotoana koa mba makina ny teninao sy andraisanay lesona sy hery avy aminao amin'ny alalan'izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.